Alléluia. Dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mampahery anahy moa mahitatsika fiangonana eto Androndrakely. Fahitako hoe fiangonana feno fitahiana ianao. Misy ny voninahitr'Andriamanitra ianao. Hitombo aminao hatrany anie ny fahasoavan'Andriamanitra. Hitombo amin'ny voninahitra anie isika rehetra. Sorana an'Andriamanitra moa raha afaka hitondra ny afatry ny tompo amin'ity maraina ity. Amintsika rehetra ny tenako matoka fa manana afatra tsara ho anao Andriamanitra. Zavatra tadiavin'Andriamanitra amintsika rehetra tonga eto fotsiny dia nao manana etaeta. Satria ny Baiboly milaza manao hoe sambatra ny nona sy mangetaeta ny famarinana fa izy nofokisana. Karaha malemilemy kely ny amen. Misy tenin'Andriamanitra koa milaza manao hoe ny nona nofokisany sozy izy fa ny manan-karena dia nampialainy maina. Raha ohatra ianao ka miteny hoe efa reko izany toriteny izany, efa ampy ny tenin'Andriamanitra dia mety hiala maina ihany ianao. Fa raha ilay karazan'olona tena nona ianao tonga eto, tena mangetaeta ianao tonga eto, dia izy hoe tsy hiala maina mihitsy ianao niany androany fa hotahin'Andriamanitra ianao, hofokisana ianao. Sa tsy izany? Andeha antsika hivavaka avy hatrany dia ametraka ny toriteny eo am-pelantanan'Andriamanitra. Angatantsika ihany koa ny ran'i Jesosy hiaro an'izao toriteny izao. Hivavaka atsika rehetra tompoko. Ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitra, misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo raha mbola nentinao eto amin'ity fiangonana Androndrakely ity miaraka amin'ny mpanomponao, miaraka amin'ny mpino rehetra. Matoka Tompo fa eto ny fanatrehanao, manotrona anay amin'ny fotoana rehetra taona eto ianao, ho tsapany olona rehetra tonga amin'ity toerana ity izany. Ka dia apetrako feno am-pelantananao aza ny toriteny, fanay masonao mitenena aminay isambatan'olona. Aoka ho anatin'ny mpino tsiraray avy izay tonga eto, ny etaeta, ny fanirinanao, ny fanirinany teninao, ka dia amoky azy ianao, hiteny amin'ny manokana ianao, tsy hisy alamaina izay rehetra tonga eto. Fanay masonao sokafo ny masom-panahinay, sokafo ny masonay amin'ity androany ity. Ary aoka ho feno fanambarana na révélation ny toriteny izay ambarako amin'ity toerana ity, ho tonga rema afatra velona eo amin'ny tsiraray avy, ho tonga aina ho an'izay mahazo azy, fahasalamana ho an'ny nofony rehetra, hitondra fanafahana azy amin'ny longoa izay nianjerany, ny teny izay ambara amin'ity toerana ity androany, amin'ny fanehoany ny fanasiny hery ny toriko ny tenin'Andriamanitra. Ary ity Tompo anakisy olo vavanao, hitoro ny teninao ampanetretena, mino fa manositra eto ianao. Ary angatako hatrany ny rahanao hiaro ny toriteny izay ambarako eto, hiaro ny fony olona ihany koa ny rahanao Jesosy. Tsy misy anjara toerana ho an'ny Satana eto na dia kely azy. Didina hiala amin'ity toerana ity ireo fanaratsy makahala tenin'Andriamanitra, tsy tia tenin'Andriamanitra, miala amin'izao toerana izao, miala amin'ny ankizy madinika, miala amin'ny tanora, miala amin'ny olon-dehibe, ny olona rehetra eto, miala eto Satana. Tsy manana anjara eto ianao na dia kely azy. Amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra velona, fanany fanoherana, miala amin'ity toerana ity. Misaotra ry Andriamanitra ay, mameny idera sy ny aja ary ny voninahitra ho anao mandrakizay aho. Saotra indrindra raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia, amen. Aloha itetanina mafy ho an'Andriamanitra isika. Ny Baibolintsika moa dia milaza fa Andriamanitra sy ny teniny dia iray ihany, ka taka ny toe-ponao eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra ihany ny toe-ponao eo anatrehan'Andriamanitra zany. Ka aoka tena hifantoka tsara tsika rehetra. Atao amin'ny mpitsara vakitsika ny Baibolintsika. Mpitsara vakitsika toko fahenina ambin'ny folo andininy faefatra ka hatramin'ny fahenina, dia ny andininy fadimy ambin'ny folo hatramin'ny faharaiky amby roapolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mpitsara ny toko fahenina ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy faefatra. Ary rehefa afaka izany dia tia vehivavy atao hoe Delila tany Andoasan Soreka izy. Ary ireo andrinan'ny Filistina niakatra nankany andray vehivavy ka nanao taminy hoe kolokoleo izy ka izaho izay toeran'ny heriny lehibe sy izay zonay mamatotra azy mba hafolaka azy. Dia samy hanome anao sekely 100 amberibo avy izay rehetra. Dia hoy Delila tamin'ny Samsona, masina ianao, lazao amiko izay toeran'ny herinao lehibe sy izay azona mamatotra anao hafolaka anao. Andininy fadimy ambin'ny folo hatramin'ny faharaiky amby roapolo. Dia ora vehivavy taminy,
nahoana ianao no nanao hoe tiako ianao nefa ny fonao tsy amiko tsinona efa namitaka intelo ianao izay ka tsy mbola nolazainao tamiko ihany izay itoeran'ny herinao lehibe ary efa nitorokisina tamin'ny isan'andro raha vehivavy ka nahasosososotra azy dia tsy nahafinaritra azy intsony ny miaina ary dia nambarany azy ny tao am-pony rehetra ka hoy izy taminy tsy mbola nokasika re zany lohako fa nazorita ao an'Andriamanitra hatrany kibondreniko aho ko raha ratanao dia hiala amiko ny heriko ary osa aho ka ho takany olona rehetra ary rehefa hitany Delila fa efa nambarany azy ny tao am-pony rehetra dia naniraka izy nampaka ireo andrinan'ny Filistina nanao hoe miakara amin'izay amin'izao andray mandeha izao fa efa nambarany any tao am-pony rehetra ary eo andrinan'ny Filistina niakatra ho any amin'ny nitondra ny vola teny an-tanany ary raha vehivavy nanondana ny Samsona tory teo andohany dia niantso lehilahy ka nanaratra ny fotobolo 7 tamin'ny lohany dia voazay no nampihety azy izy satria niala taminy ny heriny dia ho raha vehivavy amelanao ny Filistina ary Samsona dia nifoy tamin'ny torimasony izy ka nanao hoe hivoaka takany teo aloha aho ka hanetsika ny tenako ka tsy fantany fa Jehovah efa niala taminy dia nisambotra azy ny Filistina ka namotsitra ny masony dia nitondra azy nidina nakany Gaza ary namatotra azy tamin'ny gadra varaina ary nitoto vary tao an-trano famatorana izy loha itetanina mafy alohantsika ho an'izany ten'Andriamanitra izany dia samy mahazo ny toerany tompo. Alleluia. Amin'ny alalan'io tenin'Andriamanitra na hitantara fo io moa no hitondrasana fampianarana eto. Ny zavatra anankiray voalohany ambarako aminao moa dia izao hoe ny zavatra rehetra noforonon'Andriamanitra dia misy antony avokoa ny nanaovan'Andriamanitra azy. Misy tanjona ihany koa ny nanaovan'Andriamanitra. Eny fa na dia ataon'ny olona tsinitsinina ary ny sasany amin'izy ireny dia aoko fantatrao fa misy antony, misy tanjona nanaovan'Andriamanitra n'ireny zavatra rehetrarehetra reny. Ohatra hoe ny hazo hitantsika reny, ny voromanidina, mandady, mikisaka, ny voninkazo, ny zavaboary rehetra, misy antony, misy tanjona nanaovan'Andriamanitra azy. Indrindrandrindra fa itsika zanak'olombelona dia tena misy antony. Any mantsy misy manam-pahaizana mametra-panontaniana hoe inona re ny dikan'ny filozofy izy, hoe inona ny dikan'ny fiainana. Fa ny tena marina dia izao, tena misy antony lehibe mihitsy no nametrahan'Andriamanitra sy namoronan'Andriamanitra atsika zanak'olombelona. Misy tanjon'Andriamanitra lehibe eo amin'ny fiainantsika. Indray mety misy olona mihevitra hoe le miaina dia ohatrany hoe mihinana dia misotro dia mifaly fotsiny amin'ny fiainana dia matory dia mifondray dia avy eo mitombo lehibe dia manambady dia miteraka dia avy eo maty. Zay fotsiny rehetra mifandraisan'ny olona sasany ny atao hoe fiainana. Fa ny tena marina raha lasana bavy dia tsotra, tena misy antony lehibe, misy dikany lehibe ny fiainantsika, ny fiainanao izay manatrika eto eo mason'Andriamanitra. Raha ny ten'Andriamanitra any amin'ny Isaia 7:7-20 dia izao ny voalazan'Andriamanitra manao hoe izao olona noforonoko ahy izao no hanambara ny fiderana. Ianao io zany fantaro tsara fa nataon'Andriamanitra eto ambony tany eto ianao mba ho fideranan'Andriamanitra ny fiainanao, ho fankalazanan'Andriamanitra ny fiainanao, ho fanomezana voninahitra an'Andriamanitra ny fisinao sy ny fiainanao eto ambony tany ity. Indraindray tsika mivokatry ny zavatra nitranga hoe satria indraindray misy trangan-javatra marobe mitranga eo amin'ny fiainana, misy ny aretina, misy ny problema, misy ny olona miteniteny atsika manambanimbany, manao zavatra maro samihafa mety miteny anao. Ny zavatra rehetra iananao ohatra manao tsinitsinina anao ohatra. Misy ny olona tena manambany tena mihitsy, fa za miteny aminao fa ianao io mason'Andriamanitra tena misy lanjany ianao, tena misy valeur ianao. Ao aloha teny kely ny akaikinao amin'izay tsika sady sy pasteur Lantiano mitory-teny fa ianao koa mba ampitory-teny. Misy valeur ianao hoe ianao tena misy lanjany, misy lanjany lehibe ianao mason'Andriamanitra. Alleluia. Na inona zavatra mitranga eo amin'ny fiainana, tsy hoe tsy manam-bola kely ianao za ty rangaty tena ohatrany tena matsapa ny tenanao ambany mihitsy ianao, na mety mandaly fahasairanana. Za aloha miteny amintsika fa mety zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika napino hoe misy ny fahasairanana, indraindray misy ny aretina mandalo, misy ny problema maro samihafa. Za mahita fa na dia zavatra ohatrany tsy dia natena itsika ary ny zavatra mitranga
eo anatrian'Andriamanitra nefa reny zavatra rehetrarehetra reny a misy famolavolana misy fanamboarana antsika dia ho tanteraka taka ny tenin'ny Joba manao hoe raha mizaha toetra ao izy a dia hivoaka amiratra taka ny volamena ao ny tanjon'Andriamanitra aminao zany ho lasa fanaka fanomezam-boninahitry ny anarany ianao ho tonga amin'ilay tanjony ianao ho tonga amin'ilay toerana tena hoe ho fiderana ny anaran'ny marina ny fiainanao dia tsy reny zavatra mitsanga amin'ny fiainantsika reny tonga dia isokajitsika ny tenantsika hoe za ty tena ambany klasenao ambany ny fiainanao misy mpitory-teny anankiray zay Amerikanina dia naka vola $20 izy tsy haiko moa ny dollara anankiray izy ohatriny 15 000 francs raha ataontsika hoe 15 000 francs fa tsy haiko 15 000 francs fois 20 zany mandeha any amin'ny 300 000 any zany ny valeuran'io vola io dia nalain'ity Amerikanina ty le vola $20 dia nasehoany amin'ny mpinotakatsika ohatran'izao hoe iza mahafantatra fa misy valeur ty vola ty ary mila azy iza ny mila n'ity vola ity ny akamaroan'ny tanan'ny olona iza moa tsy mila 300 000 raha mampiseho 300 000 na le vola mangamanga iny fotsiny ary na tsy aseho keto androany nga masamby hitsangana ny tanantsika rehetrarehetra sa tsy zany dia nitsangana avokoa ny tanan'ny olona rehetrarehetra dia nalain'ity mpitory-teny ity le vola $20 dia ny foroporetiny ohatran'izao le izy foroporetiny dia avy eo mbola nasehony ny olona hoe ahoana efa miforoporetiko ohatran'ity le vola iza mbola mila azy isika mbola nanangatanana ihany ny olona nalain'le mpanompon'Andriamanitra le mpitory-teny indray le vola sady ny foretiny nasiany rora nalatsany tamin'ny tany dia nitsahany ohatran'io avy eo ny ray sy ny ray dia mbola niteny ihany izy hoe mbola misy mila an'ity vola ty ve tsika fa napagaka mbola nisy tanana nitsangana ihany tao satria fantatra izy ireo fa na inona natao tamin'le vola na foroporetiny io na nasiana rora io na nitsahany io na nolotona io tsy mampiova ny lanjan'io vola io zany takan'izany koa ianao io hoe nataon'Andriamanitra tena misy valeur ianao tena misy lanja na inona zavatra mety mitranga eo amin'ny fiainana na inona tenitenen'ny olona momba anao toy izy aho hoe tsy mampiova anao eo mason'Andriamanitra izany fa ianao tena misy lanjany ianao tena misy valeur ianao nataon'Andriamanitra ho fiderana ny anarany ianao nataon'Andriamanitra ho fanomezam-boninahitra ny anarany ianao raha marina zany dia miorakoraha tena mafy ary mitiafa mafy an' Jesosy tsika rehetra amen na sa tsy amen halleloia ho sisy ateo hoe isika dia noforon'Andriamanitra ho fiderana azy fanomezam-boninahitra ny anarany ny zavatra mety mitranga dia osy izy aho hoe mety efa matsapa angamby ianao zao hatramin'ny vavanao efa tena nisy fiovana ny fiainana sa tsy marina aloha zany za manokana aloha tena mitenao fa tsy takan'izao mihitsy aho taloha fa dia nitena misaotra an'Andriamanitra andro manala kanefa za ty mbola mino hoe mbola ho lasa tsara lavitra noho izao dia takan'izany koa ianao mety efa matsapa angamby ianao hoe efa mba mety tsaratsara izany fa za miteny aminao fa tsy mbola izao mihitsy ny namorona an'Andriamanitra anao marina fa efa tsara fa manome voninahitra an'Andriamanitra ny fiainanao satria za matetika miteny foana rehefa tonga eto androndra kely ary tena marina le izy fa tsy hoe za te hiteny aminao fotsiny fa isako ny tonga eto androndra kely mahita zavatra miova ohatra mahita voninahitran'Andriamanitra hita eny aminao eny foana ohatra ny hitako me tsara me mamiratra me misy voninahitra me misy voninahitra karaha misy tsy manao amainina fa mangatsika angamba ny sasany dia mbola etsy ihany halleloia dia hoy sisy aho hoe na dia efa tsapanao efa me tsara raha ny fiainanao ny Andriamanitra zay ivavahantsika eto mbola tsy mionona amin'io rahalahy mbola tsy mionona amin'io izy ranabavy tsy mbola mionona amin'io izy ray aman-dreny fa mbola te hitondranao amin'ny toerana tsara lavitra no izay misy ianao ankehitriny satria izay ny namorona ianao ho fiderana azy ianao fanomezana voninahitra ny anarany ianao mety hiteny ihany koa angamba ianao hoe ny alo zao ry paster ohatra ny tena mbola tsy hisy fiovana mihitsy fa tena mbola fasahirana andavy toy izy aho hoe tsy mampaninona aloha zay toerana misy ianao androany fa matoky aho fanontanan'Andriamanitra amin'ity androany ity anomboka hitsotra hanafaka anao amin'ny toerana mampisento anao io hanafaka anao amin'ny toerana mampijaly anao io hoentin'Andriamanitra amin'ny toerana tsaratsara ho asanatr'Andriamanitra ho amin'ny ambonibony kokoa indrindra ho an'izay manao amenina tena mafy mino ianao sa tsy mino halleloia jerenao tsara ne tsy ovakitsika ny baiboly fa misy tantara maro samihafa azitsika tsoahanao taka ny tantarany ohatra zao taka ny Davidany voalaza ny tenin'Andriamanitra fa tovolahy kely mpiandry ondry tany aloha tantsaha na ny ray aman-dreniny sy ny ralany ary tsy dia nahafantatra azy loatra ny antony mahatonga amin'ny teny an'izany mantsy rehefa tonga ny fotoana
hividianana mpanjaka dia naseho teo daholo ny rahalany davida sao dia ity sao dia eliamba sao dia sama sao dia abinadama nalefa teo daholo ny rahalany rehetrarehetra fa samoela moa nyteny manao hoe tsisy izy ireo zay ihany angano zanak'ozy izy samoela toy izy jese hoe mbola misy anankiray ihany zay ne tsy mendrika ho mpanjaka niasa fanomenay azy mpiandry ondry tatsaha any anaty ala any nytoerana misy azy sahaza azy tato amin'ny fianakaviany fozy izy samoela hoe asevo mandeha eto fa tena tsy hinana tsy isotro mihitsika raha tsy tonga eto zany lehilahy zanakao zany satria tonga ny fotoanan'Andriamanitra hanafahana azy any amin'ny toeran'ny fiandrasan'ondry hanadratana ny fiainany amin'izay ho tonga mpanjaka lehibe. Alleluia. Tahaka an'izany koa Josefa dia voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe io Josefa io dia nandalo ady mafy satria rehefa nilaza nofy tsy velariko lavabe ny tantara fa manjary tsy vita ny toroteny. Rehefa nahazo nofy izy fa ho asanatran'Andriamanitra nanomboka teo ty Josefa ty nandalo ady ny ralany nankahalazy dia natsipo tany anaty lavaka dia avy tao anaty lavaka nivoaka tao indray dia namidy ho andevy tamin'ny Midianita dia namidy ho andevy tamin'ny Potifara dia rehefa niaina tao amin'ny Potifara tao moa dia nisy an'ilay vehivavy vadin'ny Potifara nakafana azy fa Josefa mijoro tsara ho an'Andriamanitra tahaka azy tahaka anao na inona fizahan-toetra sy fakam-panahy mijoro tsantsika satria mba tsopotika ny tanjon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Zavatra ambarako aminao manatrika eto mantsy manana anjara voatendry avokoa tsika rehetrarehetra manatrika eto misy anjara notendren'Andriamanitra ao anao. Amen sa tsy amen? Halleluia. Halleluia. Dia nalefa tany amponja Josefa nampangay ny vadin'ny Potifara fa rehefa tonga amin'izay ny fotoanan'Andriamanitra Andriamanitra tao anatin'ny fotoana fohy nisy fiovam-piainana mahagaga tsy takatry ny saina lehilahy voafonja gadra lava satria zany andevo atao gadra zany ane ka tsisy fanantenana tsony ny voahany andevo ka hoe tafiditra any anatin'ny gadra tsisy olona afaka ny anafaka an'izany fa dia tena hoe gadra mandra-pahafaty angamba raha maha-olombelona tsisy lalana ivoahana tsony fa za aloha miteny aminao fa miaraka amin'Andriamanitra tsy misy an'izany hoe tapidalakale zany. Mety mahita angamba ianao hoe mafy ty fiainana ty tsy hitako ny lalana ivoahana amin'ny maha-olombelona anao tsy mahita lalana ivoahana ianao fa ny Andriamanitra ao mahita lalana hamohananao amin'ny oady sarotra lalovanao io. Ilay Andriamanitra nampisaraka roa ny ranomasina mena izany ihany koa no afaka ampisava ny lalanao fa ny lalanao ny tongotrao ny tenin'Andriamanitra hanazava ny tongotrao ny tenin'Andriamanitra tsy mety ho tapidalakale mihitsy ianao engane Andriamanitra amin'ity androany ity ka hanokatra lalana ivoahanao amin'ny oady na dia tena mafy ary ny fahitanao azy dia hitsotrany ny tanan'Andriamanitra mahery hanafaka anao sy hamonjy anao amin'ny toe-java-misy eo amin'ny fiainanao io. Tao anatin'ny fonja Andriamanitra nanafaka an Josefa dia fotoana foimonjy ambarako aminao fa lasa tonga dia lasa prime ministre izy fagagana be ne zany raha lasa nabavy za zany tena mino mihitsy hoe tena resy latra mihitsy hoe tia Andriamanitsika ty zany eo anatin'ny fotoana fohy afaka mampivadika ambony ambanin'ny fiainantsika engane ka ty andro androany ty no andro amangin'Andriamanitra atsika araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe amangy anao Andriamanitra ka izy fifoazam-panahy lehibe dikan'izany dia zao izy famangin'Andriamanitra tsy takatry ny sainane eto le tanan'Andriamanitra mahery nanafaka ny Davida tany amin'ny fiandrasan'ondro ka nanandratra azy ho lasa mpanjaka le tanan'Andriamanitra mahery zay nanafaka ny Josefa tao amponja ka natonga azy ho lasa prime ministre izany tanan'Andriamanitra zany mbola tsy miova hitsotra aminao hitsotra aminao hitsotra aminao hitsotra aminao hitsotra aminao hamonjy antsika rehetra hanafaka anao amin'ny toerana misy anao io Andriamanitra ka hitonanao ho any amin'ny tanjony hitonanao any amin'ny anjara voatendry zay efa nanendrena Andriamanitra anao. Tsy ampy tsara ny orakoraka zany araho tehaka mafy fiorakoraka mafy indray mandeha ho an'Andriamanitra ataovy tena mafy tsara ho an'i Jesosy. Halleluia. Halleluia. Manana zavatra tsara hitondrasana ny fiainanao io Andriamanitra tsy mba mampahery anao ve le tonokiran'le mpira anankiray zay hoe tsy izay mitrangana io no manino mamaritra ny fiainana ho avy tsy izay moa le hira tsy izay miseho an'io tsy za marina tokoa ane zany indray tsika ohatra tonga dia mamaritra ny fiainantsika amin'ny zavatra lalovanao androany io fa za miteny aminao fa tsy izao mihitsy fa io ane mandalo fotsiny
tsy misy toejava misy amin'ny fiainanao zany ka haritra mandrakizay eo aminao fa mandalo tsy maintsy misy fiafarany, misy fiandohany io tsy maintsy misy fiafarany nataon'Andriamanitra eo aminao fotsiny mba hanamboaran'Andriamanitra anao, hitondrasan'Andriamanitra anao any amin'ny anjara zay efa notendren'Andriamanitra ao anao, hoentin'Andriamanitra any amin'ilay tanjon'Andriamanitra lehibe anao. Za aloha tena mitsodrano anao mihitsy eto androany mba ho tonga somatsara amin'io anjara voatendry io ianao, ho tonga somatsara amin'ilay tanjon'Andriamanitra ambony indrindra eo amin'ny fiainanao. Amen sa tsy amen? Mitsodrano anao aho mba tsy ala eto ambony tany mihitsy anenao, tsy ho faty mihitsy anenao raha tsy efa tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, raha tsy efa tanteraka ny tanjon'Andriamanitra lehibe eo amin'ny fiainanao. Aza mbola malaky miala zany. Halleluja. Aza mbola malaky miala, malaky te hiala te handeha. Any aminay moa misy fitenin'ny olona zay rehefa mafimafy hoe tsisy vara miaina, tsisy vara velona. Fomba fitenin'ny olona hoe tsisy dikany miaina satria mafy ny zavatra lalovany androany, dia ohatran'ny lazainy fa tsisy dikany velona. Dia zay ny mahatonga mpihira sasa mamorona hira hoe velomany tany. Asa nefa misy tianao velomany tany. Pastera lato aloha mbola tsisy tianao velomany tany fa mbola mivavaka amin'Andriamanitra andro manalina hoe Jesosy io, za ty tena tsy te hiala eto ambony tany mihitsy raha tsy efa tena vitako atsakany sy andavany ny sitraponao nanirahana, raha tsy efa tena tonga amin'ny tanjonao faratapony eo amin'ny fiainako namoronanao ahy a. Dia tahaka an'izany koa nitsofako rano anao androany, tsy ala eto amin'ity tany ty mihitsy ianao, tsy ala eto amin'ity tany ty mihitsy ianao raha tsy efa vita ny tanjon'Andriamanitra faratapony eo amin'ny fiainanao, ho tanteraka amin'izay rehetra manao amenna tena mafy sady mitehaka mafy, miorakoraka mafy an' Jesosy. Halleluja, halleluja. Androany aloha ianao raha somary matsapy ianao hoe araka ny teniko teo hoe tena mbola tsy eo mihitsy le zavatra misy amin'ny fiainanao, mivavaha amin'Andriamanitra androany. Misy tantarina lehilahy anankiray izao anaty baiboly eo Jabeza ny anarany. Dia io Jabeza io any amin'ny tantara voalohany toko 4:7-10 misy azy fa tsy vakiko ny baiboly. Io Jabeza io dia voalazany tena Andriamanitra hoe nataon'Andriamanitra ho lehilahy malaza mihoatra noho ny rahalahy. Zay mihitsy zany namoron'Andriamanitra azy. Fa taty aoriana nefa vokatry ny nataony reniny indrindrandrindra dia niova ny fiainan'ny Jabeza, satria lasa ory izy, lasa nijaly, lasa nalahelo. Ny dikany hoe Jabeza moa tsy azo atao anaran-jaza. Misy amintsika mantsy rehefa maika iny niteraka atao iza ny anaran'ity zaty, tonga dia manao mialatsiny amin'ny fitenin'ny tanora ankizy ankehitriny 27 de boka sokafana, tonga dia any amin'ny tantara voalohany toko 4:7 io misy anarany io Jabeza. Fa ny dikany hoe Jabeza, ary somary entre parenthèse ty mampianatra antsika ihany ny fanaovana anaran-jaza io aza dia mba maimaika fa angatao tsara Andriamanitra amin'ny anonanao ny anaran'ny zanakao. Fa misy dika matoa Andriamanitra manova ny anaran'i Jakoba natao hoe Israely, satria Jakoba mpamitaka na mpamingana dia novana hoe mpitolona, zay ny dikany hoe Israely. Ny Simona dia novana hoe Petera, satria Simona takan'ireny volotara amin'ny levidevitra reny, zay mahatonga Petera indraindray mafana fondra, indray kivikivy, indraindray mandany Jesosy. Toy izy Jesosy hoe tsy atao hoe Simona tsony ny anaranao manomboka izao, fa atao hoe Petera, tsy azozogozonina ianao manomboka androany. Amen sa tsy amen? Matoa Andriamanitra nanova ny anaran'ny Abrahama sy Sarai hoe i Abrahama sy Sara, misy dikany mba ny zavatra horesano sy tonononao antsonao isan'andro mantsy ho tanteraka eo amin'ny fiainanao. Za mantsy le mahatonga antsika ampianarina hoe mila mitandrina antsika amin'ny teny alokan'ny vavantsika, satria mamaritra ny fiainantsika ho avy zany. Sa tsy zany? Dia hoy izy aho hoe le Jabeza anarina tsy tsara, satria ny dikany hoe Jabeza ory, alahelo, ary tsy vitany hoe ory sy alahelo ihany fa sady papa ory, mpitondra alahelo. Zay zany dikany hoe Jabeza. Ka natonga ny anaran'ity lehilahy ty natao hoe Jabeza satria nijaly mafy ny reniny tamin'ny nitondra azy. Izy tao am-boka zany ka mamandoa foana ny mamany, hohanina ny citron tsy mampiova azy, hohanina ny mangamanta tsy mampiova azy. Natao daholo ny rehetrarehetra fa dia tena nandoa nijaly sahirana. Misy moa vehivavy tena hoe sarotra mihitsy raha vao manomboka mitondra voka, misy mandritra ny 9 volana azy.
izy efa niteraka indrindrandrindra tena nijaly mafy mamany jabe izy dia zay no natonga azy nanapa-kevitra hoe aha ory loatra nitondra an'ity zaza ity ka andeha ataoko hoe ory alahelo mpitondra fahoriana satria tsy izy ihany no ory fa za nitondra azy ihany koa napahoriana mpitondra fahoriana mpitondra alahelo ny anarany jabeza ny anaran'ity zaza ity nanomboka teo ny fiainan jabeza nijaly sahirana ary nampalahelo dia zao tsy izy ihany ny sahirana fa amin'ny toerana rehetra nandehanany dia lasa vesatra ho an'ny hafa izy mpitondra fahoriana mpitondra alahelo ho an'ny hafa ny tena marina nefa ary lasana bavy raha ny sitrapon'Andriamanitra ho asy ianao tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe hitahanao tokoa ary Abrahama ary amin'ny taranakao no hitahinany firenena rehetra eny ambonin'ny tany ino zao zavatra ambarako aminao zao fa ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika dia tsy hoe tahina fotsiny ianao marina fa tena ho tahina aloha ianao fa tsy janona eo amin'ilay tahina fotsiny fa ho ataon'Andriamanitra ho fitahina ho an'ny hafa ianao dia teny zao dia efa mianara mihitsy fa tsy nataon'Andriamanitra ho tobo ny fitahina ianao fa nataon'Andriamanitra ho fantso ny fitahina ho kanaly ny fitahina ho an'ny hafa marina sa tsy marina zany dia mity hafamafo an'Andriamanitra ianao raha marina zany Alleluia ka tsy afaka no fitahina ho an'ny hafa ianao raha tsy ianao aloha ny tahina ka tsofina rano ianao manomboka eto ho tahin'Andriamanitra be ianao dia ho lasa fitahina ho an'ny hafa ianao tsy ho tahaka ny jabeza ny fiainanao hoe sady ory ny mpitondra fahoriana lasa vesatra zay toerana rehetra nandehanany jabeza anie zany na any amin'ny fianakaviana matsapa problema ny olona mandeha any amin'ny namana matsapa problema ny namana na ao am-piangonana na aiza toerana nisy azy dia matsapa misy olana avokoa ny olona miaraka aminy tsy tokony zany ny fiainantsika pinony rehefa tonga eto tsy natao vesatra ho an'ny hafa ianao fa natao fitahina ho an'ny hafa ianao aloha voalohany indrindra tahina ianao fa roa manarakaraka zany natao fitahina ho an'ny hafa ianao mity hafamafo an'Andriamanitra ianao raha marina zany halleluia halleluia dia inona nataony jabeza fantany fa tsy izany ny sitrapon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany ny fantatra jabeza hoe zany natao tahina natao fitahina fa tsy hoe ory sy malahelo ary mpitondra alahelo na ho vesatra ho an'ny hafa zay moa natonga jabeza nivavaka tamin'Andriamanitra Andriamanitra ekany hoe ka ho tahinao tokoa aho ary alalanao faritanyko ho arovanao amin'ny ratsy aho halleloia ary amiko ny tananao tatak'izay ny toy nibavaka jabeza toy ny ten'Andriamanitra hoe dia notahin'Andriamanitra jabeza nanomboka teo dia niova ny fiainana jabeza tsy nandeha nanatona ny reniny izy ka niteny tamin'ny mamany hoe fa maninona ary mama no nataonao jabeza ny anarako fa maninona nataonao anaran-dratsy tahaka an'izany ny anarako ka lasa nanaraka an'izany ny fiainako tsy nandeha niady tamin'ny reniny izy fa lasa nanatona an'ilay Andriamanitra mpamorona nanatona an'ilay Andriamanitra mpahary mba hangataka amin'ny famerenana amin'ny lohan'ny fiainany ny zavatra ambarako aminao Andriamanitra niasa tamin'ny fiainany jabeza niverina tamin'ny lohan'ny fiainany lasa lehilahy nalaza mihoatra noho ny ralahany izy ataovy mafy tsara ny amen ka androany raha anisan'ny olona mahatsapa ianao hoe ohatry ny hafahafa ny fiainanao tena tsy zao mihitsy ny tena sitrapon'Andriamanitra mandehana manatona an'Andriamanitra ianao amin'ity fotoanandroany ity hanatonantsika an'Andriamanitra dia ho averin'Andriamanitra amin'ny loniny anie ny fiainanao ho tonga amin'ilay tanjon'Andriamanitra lehibe anie ianao ho tonga amin'ilay anjara voatendry anie ianao mity hafa mafy sy mirakoraha mafy an'Andriamanitra halleluia 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 ka iverenako kely hoe ataovy tena masaka ao an-tsainao na inona zavatra mitranga na inona zavatra tenen'ny olona aminao dia ozy izy aho hoe nataon'Andriamanitra misy valeur ianao nataon'Andriamanitra manana maizy azy ianao ianao ve tsy mba resy lahatra hoe zany ndraiky gaga amin'ity olona hoe nitomany anao copie-coller za aloha tsy te anao copie-coller zany ahy misy ny sasany dia te hitovy amin'ny Jackson ka hatramin'ny fihetsika aza na ny volony na ny fihetsika na ny fihira na ny fiteny dia manaraka azy ka ianao tsy ho Jackson rovinanovinako dia tena te hitovy amin'ny olona hafa mihitsy ary ohatra mahatsapa sahirana sy mijaly saina rehefa tsy mety tena manahaka azy tsara be fa za miteny aminao fa ianao io ne ka tena miavaka mihitsy ianao
izay taranaka maro be ny fandimby hatramin'ny adamasevaka hatramin'izao andro ianantsika zao sy amin'izay taranaka mbola ho avy any oriana rehetrarehetra any tsy misy tsy olona nataon'andriamanitra mitovy tanteraka aminao zany na dia anankiray azy manambary zany fa ianao io tena olona spesial ianao io tena miavaka ianao nataon'andriamanitra tsy manam-paharoa ianao amen na satsy amen zany tazony zany rahalahy tazony tsara zany raha nabavy za sy teneny ny tenanao za spesial za tsy manam-paharoa za tena miavaka za tena tahin'andriamanitra manokana tsy nataon'andriamanitra mitovy amin'ny hafa aho nataon'andriamanitra fiderana ny anarany aho nataon'andriamanitra ho fanomezam-boninahitra ny anarany aho dia mitiafa mafy sy morakora mafy an' jesosy ary tsika mafy tsara ho an'andriamanitra halleloia halleloia misy zavatra anankiray tiako ampitaina amintsika nefa ty manana zavatra tsara eo amin'ny fiainanao ianao ary minoa ianao fa misy avenira tena goavana feno voninahitra hitondran'andriamanitra anao ho fanomezam-boninahitra ny anaran'andriamanitra ianao fa izao anefa mila mitandrintsika mila mitandrina zay niverena kely amin'ny tantaran'ny samsona ne raha lasa nabavy ka izy mbola tsy teraka akory dia fa noforonon'andriamanitra nosoran'andriamanitra hatrany akibondreny izy hanafaka ny zanak'Israely eo ampelantanan'ny Filistina zany hoe tsy mbola nisy kory tsy mbola niaraka akory ny ray aman-drenin'ny Samsona tsy mbola misy kory zany Samsona zany fa Andriamanitra efa namorona ny Samsona hatrany aloha be tany mba hitondra fanafahana ho an'ny zanak'Israely eo ampelantanan'ny Filistina ny Filistina zany moa tena marina dia fahavalo tsy resin'ny zanak'Israely nandritra amin'ny fotoana ely zany za zany tena resy lahatra mihitsy raha lasa nabavy hoe itsika ty zany tsy mbola namorona tao kibondreny kory sika Andriamanitra efa nihevitra anao Andriamanitra efa nisaintsainanao nihevitra ny momba anao ny zavatra ho ataonao ho ampanaovin'Andriamanitra anao mbola tsy teraka akory ianao fa mbola tany kiboneny dia efa noforonon'Andriamanitra ny zavatra ho ampanoviny anao eto ambony ty tany ity amen na satsy amen halleloia Samsona dia tena nisy tanjon'Andriamanitra lehibe misy keo amin'ny fiainan'ny Samsona hamonjy ny zanak'Israely eo ampelantanan'ny Filistina dia osy izy moa Andriamanitra tamin'ny Manoa sy ny vadiny Manoa tsy Manoa zanaky pastera lato akory fa Manoa renin'ny Samsona dia osy izy Andriamanitra tamin'izy mivady hoe ianao dia momba satria momba ny vadiny Manoa zany ianao osy izy dia momba kanefa hiteraka zazalahy ianao mahagakany ny Andriamanitsika io amin'ny zavatra impossible manao zavatra lasa possible foana zany ny zavatra tsy mitombona amin'ny olona mitombona eo anatrehan'Andriamanitra satria tsy zavatra tsy hain'Andriamanitra tao toy izy Andriamanitra hoe momba ianao kanefa hiteraka zazalahy ianao Samsona ny anaran'io zaza io fa saingy izao tsy ho kasikare zany lohany zany hoe tsy hoetezana mihitsy izany hatrany izy mbola teraka mandra-palehibeny mandra-pialana eto ambony tany dia ho nazy rita izy tsy ho kasikare zany lohany tsy ho tapahana ny volony dia nisy fitsipika vitsivitsy moa hoe tsy mahazo misotro toaka tsy mahazo misotro divay fa io zaza io dia ho ampiasain'Andriamanitra hamonjy ny zanak'Israely eo ampelantanan'ny Filistina dia tena zava-dehibe tamin'izy mivady zany ary nazavaina tamin'ny Samsona ihany koa rehefa nanomboka lehibe satria tsy maintsy nametra-panontaniana ihany anie Samsona satria ny volony tsy nikasikarezako fahafantarako azy Samsona nanomboka 5 taona angamba efa nanomboka ny lavalava ny volony izy efa tany 10 taona angamba mety efa lasa coupe carré mihitsy ny volony Samsona mety tany ampianarana any izy nadalain'ny ankizy hoe Samsona sarombavy fa nazanona tsy zany ary Samsona na inona tenitenen'ny olona fanaratsiana sy fandrabirabiana taon'ny olona tamin'izany izy tena niorina tsara ary za koa mba te hampahery anao androany tsika manompo an'Andriamanitra zao ka be dia be ny olona miteniteny ny fiainantsika ny tsaratsaratsika ivelany dia miteny momba antsika izy fa ozy izy hoe na inona tenen'ny olona tsika hijoro tsara ao an'Andriamanitra foana amen na satsy amen halleloia
dia tamin'izany fotoana izany Samsona nitoetra tsara tamin'ny sitrapon'Andriamanitra fa za aloha resy lanitra fa tena nisy herin'Andriamanitra lehibe maro ny Samsona. Samsona ane ka nandresy Filistina arivo lahy arivo lahy misy toriteny madame Daniela zay taloha hoe na lehilahy na vehivavy 10 ary tsy resinao na lehilahy matanjaka ohatrany ahoana ary ianao sahira ianao vao andresy vehivavy 10 ka ahoana moa ny andresianao lehilahy arivo ary matanjaka avokoa fa tena hoe misy herin'Andriamanitra magaga sy takatry ny saina. Ianao io ne rehefa manana ny herin'Andriamanitra ianao tonga amin'ny tenin'ny Paoly apôstôly zay manao hoe mahay ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ilay mampahery ahy. Raha amin'ny herin'ny tenanao manokana dia tsy resinao ny adinao. Raha amin'ny herin'ny tenanao manokana dia tsy vitanao miala amin'io aretina io. Raha amin'ny herin'ny tenanao manokana dia tsy andresan'io problema io ianao fa miaraka amin'Andriamanitra ianao mandresy problema ianao mandresy ny aretina ianao mandresy ny toe-javatra sarotra rehetra lalovanao ianao tsy misy fahavalo ajanona eo anoloanao mahay ny zavatra rehetra ianao amin'ny alalan'i Jesosy le mampahery ianao. Halleluja! Halleluja! Niaraka tamin'ny herin'Andriamanitra Samsona resy ny Filistina arivo lahy. Nanana problema tamin'ny lobaka sy chemise sy nina moa lamba akanjo 30 miova Samsona satria nanao karazontra ny filokana akamatatra izy fa voavaly ny akamatatra toy Samsona hoe zay mavaly ny akamatatra ataoko dia ambeko lamba 30 miova izy lobaka 30 miova dia nisy navaly tsy hitan'ny Samsona izy moa ny ahitany lobaka 30 miova sy lamba 30 miova fa lasa izy nandeha niady tamin'ny Filistina tsy izy dikany kory ny adivany tamin'ny Filistina resy ny Filistina 30 lahy nalainy ny chemise-ndreo sy ny lambany dia iny nety namena an'ilay olona zay navaly an'ilay akamatatra. Ohatra ny tsotsotra kely amin'ny Samsona satria misy fomba an'Andriamanitra zay zavatra ataonao rehefa Andriamanitra momba anao tsy zavatra tsy vita zany raha lasa anabaga tsy zavatra tsy azo atao zany rehefa Andriamanitra miaraka amintsika rehefa Andriamanitra momba antsika. Halleluja! Halleluja! Ao tsara sa tsy ao tsara e ahofafay n'Andriamanitra amin'ny tananao dia manaova halleluja tena mafy an'i Jesosy hoe dia rahantsika te tanana tena mafy an'Andriamanitra izany. Halleluja! Halleluja! Nandeha tany Timna indray Samsona andeha hitady vehivavy ho vadiny izy dia mifanena tamin'ny liona tanora tany amin'ny lalan'ny Timna ho ny ten'Andriamanitra. Liona tanora zany tsy isy mafolaka amin'izany fa rehefa mifanena tamin'ny liona tanora Samsona latsaka tamin'ny Samsona ny fanan'Andriamanitra tonga dia niraisin'ilay liona tanora ny samatsamantaka ny fanasamaka zanak'osy matin'ny Samsona le izy dia nitoy ihany ny diany tena magaga zay moa natonga ny Filistina tena natahotra mafy an'ity Samsona ty hoe tena misy hery lehibe ao ambadika an'izao tsy misy olona mavita an'izao mihitsy fa misy hery lehibe mihitsy ty lehilahy ty tsy voafolaka firenena manontolo mihitsy matahotra azy. Halleluja! Tadiavin'izy ireo amin'izay ny hevitra hoe ahoana reny ahafahana mamatotra amin'ity lehilahy ty ahoana no ahafahana mampalemy azy sy mamolaka azy. Dia ny zavatra nampalahelo moa dia izao Samsona ty nahita vehivavy Filistina. Baibolitsika nefa mampianatra hoe tsy tokony haka vehivavy hafa firenena ho alaina ho vady satria tsy tian'Andriamanitra andeha hanaraka amin'ny fataon'ny oloka mijentilisa ny zanak'Israely satria mijentilisa mpanompo sampy dia ho voataona nompo sampy fa tsy hiala amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Zay mahatonga lehilahy napetraka Andriamanitra tany aloha hoe tsy tokony haka olona hafa firenena fa dia mbola nitikavin'ny Samsona zany nahita vehivavy Filistina izy Delila ny anarany ary tiany io vehivavy Filistina io Delila io dia niaraka tamin'ny Samsona teny kanjo moa rehefa nanomboka niaraka tamin'ny Samsona Delila hitan'ny Filistina amin'izay ny fomba amelezana amin'ny Samsona tamin'ny alalan'ny Delila dia niteren'izy ireo Delila hoe andanina kolokoleo Samsona tambatambazo izy ataovy izay fomba rehetra ahafahanao mahazo ny ao anatin'ny fony mba hamatarina ny secret an'i Samsona hoe aiza ny toeran'ny heriny lehibe aiza ny toeran'ny heriny lehibe. Dia lasa faramanao an'izany ianao izy reto andrinan'ny Filistina reto mantsy ny Delila zany dia amenay vola be ianao fa raha tsy tanterahanao kosa zany dia hodoranay ianao sy ny ankonandrainao.
tery matsy ty delila ty lasa izy nanantona Samsona dia kolokoleny zay moa filazany ten'Andriamanitra azy asa ny safisafony teo angamba alohan'ny Samsona nataony teo amin'ny lohaliny mody nanala volo fotsy teo izy mody nikiky angadrano koa angamba tsy fantatro nataony avokoa ny teny rehetrarehetra fa avy eo amin'izay nanomboka nanontany izy aiza ho azy zay toerany herinao lehibe mba hampafantarao fa zany vadinao aiza itoerany herinao lehibe sy ahafahana mamatotra anao fa tamin'ny voalohany aloha Samsona tsy namaly tsara be tsy nambarany taminy tena hoe za tena ka nazy rita tsy nietezina ny voloko hatramin'izay fa raha voetezana io dia miala amiko Andriamanitra intelo Samsona namaly tsy namaly tena marina ny amin'izay toerany heriny lehibe dia faramantsy Delila nahita hevitra dia zao nataony manao hoe ianao ozy izy milaza fa miteny foana hoe tiako ianao tiako ianao tiako ianao kanefa tsy ambaranao amiko akory zay tenao anatin'ny fonao tsy ambaranao amiko zay tenao anatin'ny fonao tsy tia marina ianao ka farany amin'izay isanandro sanandro zany foana ny resaka natao efa tsy nahazo fiany miaina tsony mantsy Samsona farany nambarany tamin'ny Delila amin'izay ny taopony rehetra ny tenin'Andriamanitra hoe tsy azo tapahana ny volony zaho izy dia nazy rita ao an'Andriamanitra hatrany kibondreniko tsy nitapahana ny voloko fa amin'ny fotoana hanapahana ny voloko dia hiala amiko Andriamanitra hiala amiko ny heriko dia halemy aho ho voafolaka amin'izay aho ho voafatotra amin'izay aho ka rehefa rehan'ny Delila zany dia nampanatsony amin'izay ny lehilahy mahery tao amin'ny Filistina hoe andao amin'izay nareo fa efa nambarany tamiko ny marina rehetrarehetra tsisy zay tsy nilazainy tamiko fa ny tao am-pony rehetra nambarany tamiko tonga lehilahy Filistina Samsona amin'io nampandriny Delila tsy haiko ny fomba nataony tao fa tafandro Samsona tonga avany amin'izay ny lehilahy Filistina tapahana ny fotobolon'ny Samsona nalana ny volony rehefa niala le volo miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra mantsy zany sa tsy zany miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra ka rehefa tapaka ny volon'ny Samsona teny amin'izay Delila hoe reo izy ny lehilahy Filistina nambotra anao hisambotra anao nitsangana takany teo aloha Samsona ny hevitra hoe tsy izy dikany aminazy olona Filistina vitsy reto Filistina rivolara matoko ny liona tantiminaza matoko ny telopolona ny atamiko ary resoko nitsangana takany teo aloha andeha hiady tamin'ireo Filistina reo kanjo efa tsy taminy tsony Andriamanitra niala tamin'ny hery lehibe teo aminy dia nisamborin'ny Filistina izy fa tora ny tanany sy ny tongony nopotseriny ny masony tsy ela tao aorianan'io moa maty Samsona ilay lehilahy nomanin'Andriamanitra hatrany am-boalohany hoe hamonjy ny zanak'Israely eo am-pelantanan'ny Filistina tsy tonga tamin'ilay tanjon'Andriamanitra lehibe teo amin'ny fiainany satria tsy nitandrina teo alohan'ny Delila ka androany mampahery anao sy mampianatra anao mitandreme manana anjara voatendriko avana be eo amin'ny fiainanao ianao misy tanjon'Andriamanitra lehibe eo amin'ny fiainanao ny devoly dia tsy faly aminao mihitsy izy tsy faly ny amin'ny atongavanao amin'io tanjon'Andriamanitra io ny devoly zay mahatonga azy maniraka Delila ny Delila dia tsy inona fa reo fakapana maro samihafa zay tonga eo amin'ny fiainantsika mila mitandrontsika ralasanabavy indrindra amin'izao vaninandro farany zao misy ten'Andriamanitra zay moa ny Korinthiana manao hoe ianareo zay milaza fa mijoro tsara dia mitandrema fandrao lavo aza mijery ny tenanao zany efa ampiandraikitra pastera angamba tsy resanany amin'izany fakapana zany tsony na za efa pastera na zany ka mpitondra gropy fa ny devoly tompoko tsy mifidy alaina fanahy fa na Jesosy ary mbola nalainy devoly fanahy ka iza moa zasy ianao tsy ho alainy devoly fanahy fa ny zava-dehibe amiko sy ny zava-dehibe aminao dia sika mitandrina eo alohan'ny fakapanahy dia no tsara ty matetika amin'ny fakapanahy mitranga eo amin'ny fiainantsika dia le zavatra nampalemy anao taloha iny foana le zavatra maharesy anao taloha tamin'ny anao mbola tsy piny iny no entiny devoly angalana fanahinao rehefa tonga mpivavaka ianao na manompo an'Andriamanitra no tsara ny zavatra zavaiko aminao raha ohatra ka olona mpisotro toka be mialatsiny raha mpisotro toka be tsika taloha rehefa tonga pino ianao nanompo an'Andriamanitra rehefa akafanahinao ny devoly tsy zavatra hafa no angalany fanahinao fa iny fisotro toka iny marina zany sa tsy marina aloha raha olona ka ohatra ka sanatria olona tena mijangajanga tia vehivavy tsy ny lehilahy ihany akory ny tia olona hafa fa ny vehivavy ihany koa tia lehilahy tia fijangajangana
fa rehefa nibebaka ianao afaka tamin'le fiainan-dratsy ateoriana raha kafananao devoly dia amin'izay sehitra mampalemenao zay io fitsangajangana io ihany nangalany fanahintsika raha ohatra ka olona mora miavonavina ianao olona mora mireare vao tafavoaka kely manan-javatra kely zany indray ohatra zay moa ny atomatonga an'Andriamanitra amin'ny teny manao hoe tandre moa sisy fandrao ianao rehefa ntahina ianao nanana volafotsy volamena nanana omby be dehibe ny natavy ianao ny antahina dia hiavonavina ny fonao ka ho adinonao Jehovah Andriamanitra ao Andriamanitra zany mahafantatra hoe ny olona io rehefa manomboka mitahina sy tafavoaka ny fiainana zay ny tena tokony hampitandrina antsika amin'izao fanontona an'Andriamanitra zao za matsy any an-tapandra indray nisy fotoana mihitsy tena ozy aho Andriamanitra ahoana ary ny fipetraka ity fiangonana ity fa mivavaka mafy izay mba ho tahina ny fiangonana fa mampagaga indray rehefa tahina sy nanam-bola ny olona sasany ozy afa-tsy ny rehetrarehetra izy ny tahina indray lasa miavonavina lasa mireare lasa manana fiainan-dratsy dia ozy isy aho marina mihitsy le tenin'le mpanompon'Andriamanitra hoe moramora kokoa ny joroana ao an'Andriamanitra ao anatin'ny ady sy ny fizahan-toetra noho ny hoe efa tahina sy ny sandratra ianao ka eo amin'le toeram-pitahina io raha lasa anabavy mila tena mitandrina isika tandre miavonavina ny fo rehefa mba eny ambony tomobile sy ny trano tsara tarena tafavoaka ny fiainana aza manao tsinitsinina ny rahalanao aza miavonavina mijoro tsara ao an'Andriamanitra mitoera manery tena mandrakariva eo mason'Andriamanitra ianao io foana na dia efa manana vola amina miliara renao manana trano be renao manana fiara 4x4 na tsy haiko inona ny fiara tsara indrindra amin'izao fotoana izao na manahoana ny toerana misy ianao dia aoka hitoetra manery tena foana ianao aza mirearea aza miavonavina ataovy amainina tena mahafoan'Andriamanitra hoe raha mahafaly anao zany toloteny zany halleluia halleluia tandremo ny fitsangajangana sa tsy zany rehefa misy rahalahy any aminay any lava izy rahalahy fa dia maninona manao an'izao ianao mafy loatra le fitsangajangana mafy loatra le fakapanahy pastery tsy diniko izy tsy zakako dia isa hoe tsy mitombony zany rahalahy tsy mitombony satria misy tenin'Andriamanitra zay manao hoe Andriamanitra tsy hamela anareo ho alay-panahy mihoatra noho izay zakan'ny olombelona fa manoloana ny fakapanahy dia asian'Andriamanitra lalina ivoahanao amin'izany misy Andriamanitra manokatra lalina ivoahanao andresenao amin'io fakapanahy io mila mitandrintsika tenenkeo ny akaikinao mitandremany amin'ny delila hoa tenenkeo ny eo amin'ny akaviana akavanana teneny mitandremany amin'ny delila ny orinanao inkeo teneny mitandremany amin'ny delila amen sa tsy amen halleluia tandrema ihany keo amin'ny resaka zany koa tena fakapanahy be amin'izao andro iainantsika zao zany zany ohatrany te-aprisika anao foana hoe mijoroa-olona mahatoko mandra-pialanao eto ambony tany toroteny koatra zaytray zany mijoroa olona mahatoky mandra-pialanao eto ambony ty tany te fa misy ane ny olona ne tena miova mihitsy ny fiainany lasa mivadika olo-kafa Jodasy tokony ho apôstôly lehibe mpanompon'Andriamanitra ampiasain'Andriamanitra ary manana ny toerana maizy azy amin'ny fiangonana eto ambony tany any an-danitra ihany koa ny apokalipsy mbola milaza ny toerana misy tokony misy an'ny Jodasy na ny apôstôly namany toerana tena tsara ane zany raha lasa anabavy fa no le fitiavam-bola Jodasy any nisy fitiavam-bola tsy nibebahany tao satria ny baibolitsika io milaza fa Jodasy izy kitapom-bola amin'ny mpianatra ary paka ny vola tamin'ny kitapom-bola amin'ny mpianatra izy baibolitsika io milaza an'izany zany toetra zany tsy nety nibebahany Jodasy mihitsy kanjo taty aoriana io vola io namadiany devoly azy ka natonga azy navita ny varotra ny tompony tamin'ny sekely volafotsy 300 za rehefa namaky baiboly izy za hoe sekely volafotsy 300 zany ne ka vidina andevo zany tomponao amidinao amin'ny vidina andevo sekely volafotsy 300 noho ny fitiavam-bola tsara amin'izy izy Jesosy raha tsy ary teto ambony tany akory izy ka le olona tokony apôstôly manana maizy azy nanahoana ny fiafarany nanato tena dia maty vaky ny kibony voaka ny tsinainy ny sazy nafatesany dia natao hoe sandra na tsy ravina ny fiafarany zany lehilahy zany ilaza ohatra anankiray giazo koa ne ohatra n'izany
Giazy anie ka tokony hoe mpaminany andimby eny Elisa zay mihitsy ny tokony izy tokony ho mpaminany andimby eny Elisa. Elisa dia nandimby eny Elia, i Giazy mpanompony Elisa tokony andimby any Elisa izy, tokony ho mpaminany ho soron'Andriamanitra ho mpaminany fa tsy nitandrina satria nisy vola efa tsy niraisin'ny Elisa sy arena natolotry Naamana fa tsy niraisin'ny Elisa satria mbola tsy fotoana fandraisana an'izany ozy izy Elisa. Fa rehefa niala teo i Giazy, niala teo Naamana, jereny Giazy tsy nalain'ny Elisa ty vola sy lamba sy zavatra ty, dia namitaka ny Naamana izy, nalaindray zany vola sy fitafiny zavatra tokony fanomezana nomenan'ny Elisa zany, dia nafenony tany an-tranony. Ka antsy vao niditra tao an-trano Giazy, dia hoy izy Elisa hoe avy taiza ianao? Tsy avy taiza tavy taiza nampanomponao. Fa hoy izy Elisa hoe ry Giazy moa tsy niaraka taminao va ny fanahiko fony ianao nanaraka ny Naamana? Nazavain'ny Elisa tamin'ny Tsipriany mpaminany io ko ny zavatra rehetra nataony Giazy. Dia hoy izy Elisa avy teo ary tena loza hoe satria nanao zany ianao ry Giazy dia hifindra aminao sy ny taranakao mandrakizay ny apokany Naamana. Ratsy be zany. Za miteny amintsika fa tsika zao mila mitandrina satria izay hafahafintsika io tsy maintsy ho jinjaintsika lalàna ny fiainana zany. Izay hafahafi tsy maintsy jinjaina raha lasa anabavy. Ary mampalahelo dia zao tsy le olona manao zavatra ratsy ihany ny hijinjansy fa hatramin'ny taranaka faramandimby. Fa zao fanomponao an'Andriamanitra zao indray saona an'Andriamanitra raha mijoro tsara ianao aloha ho tahina dia hatramin'ny taranaka faramandimby ny zanakao ho tahina Andriamanitra, ho tahina ny taranaky ny marina, ho tahina ny zavikelinao, ho tahina ny zavindohalikao, taranakao mifandimby. Raha mbola tsy avy Jesosy dia hitsinjo an'izany foana Andriamanitra, hitahan'izany foana Andriamanitra satria nanao zavatra tsara tamin'ny fiainana teto ambony tany ianao. Amen sa tsy amen? Halleluja, halleluja. Mitiafa mafy indray mandeha ho an'Andriamanitra hoe tovy tena mafy tsara, mafy arahantsika orakoraka mafy an' Jesosy. Halleluja. Dia hoy izy hoe nampalahelo raha tokony ho voahositra mpaminany lasa voahosotry ny voahosotry n'inona? Voahosotry ny apokana. Raha tokony ho voahositra mpaminany lasa ositra hafahafa no azony osotry ny apokana. Ka hoy izy mitandremitsika ny amin'ity sa tsy zany? Aoka tena hitandrina io moa rehefa tsy hanao dia aza alaina le izy. Io vola io indraindray ny piny misy mora laim-panahy. Za tena mpananatra piny mihitsy any an-dampany fa misy karazana piny tia misambosambo-bolo ao anatin'ny fiangonanao dia avy eo le izy fitenina ihany moa abofony. Tsy averiny le volan'olona satria fieritreretany azy hoe io piny io tsy hitory any amin'ny polisy, io piny io tsy hitory any amin'ny gendarme, tsy hitondra azy any amin'ny fitsarana. Dia tsy mampaninina azy fa ohatran'ny mandry any ny eritreniny tsy averiny. Fa za miteny aminao fa na tsy hitory any amin'ny gendarme izy, na tsy hitory any amin'ny polisy izy, na tsy hitory any amin'ny manam-pahefana izy, hitory anao any amin'ny Jesosy izy zay ny tena ratsy zay raha lasa nabavy. Ka raha tsisy miteny tsontsika rehetra. Hafahafa rô toritenin'ny paster avy any an-tapa ty tianao sa tsy tianao aloha zany toriteny zany. Ao fafahiotran'izao ny taninao raha tianao zany toriteny zany. Halleluja. Ka ozy izy maraparanako ny toriteniko be dia be reo zavatra entiny devoly hitomana atsika mba hatonga atsika tsy ho tonga amin'ilay tanjon'Andriamanitra ny fiainantsika. Za miteny aminao fa raha ohatra ka sanatr'in'izany Josefy lavy tamin'ny vadiny Potifara dia azonao inona ve fa ho lasa prime ministre tao amin'ny tany Egypte izy? Tsy ho prime ministre amin'ny tany Egypte mihitsy izy raha lavo nijangajanga tamin'ny vadiny Potifara. Ka ozy izy hoe mitandrema fa be dia be ny fakapanahy. Mivavahantsika dia ao anatin'ny vavaka ataonao hangatao mihitsy Andriamanitra fenony fahasoavanao ao. Tsy amin'ny heriko na amin'ny fahatanjahako no fahako miorina sy mijoro tsara amin'izao vaninandro farany. Misy zavatra maro samihafa amin'ny famafao amin'izao vaninandro farany izao. Fa fenony herinao ao, fenony fanahinao masinao, fenony fahasoavanao ao mba ho tafajoro tsara amin'ny fanomponanao Andriamanitra. Tsy vitan'izay fa hivavaka ihany koa tsika
dia angataka amin'Andriamanitra mihitsy hoe tompo eto any amin'ilay tanjonao faratapony eo amin'ny fiainako aho aoka mba tsy ala eto ambony tany mihitsy aho raha tsy efa tanteraka tsakany sy andava ny sitraponao nametrahanao eto ambony ty tany ity sa tsy zany baorina kelin'izay dia horoahantsika ny fanaratsy izay manelingelinanao fa ny any tsisy devoly raha tena tapa-kevitra ianao zany fanoratena zany ka hivavaka tsika androka devoly rehefa avy eo tsisy devoly ajanona eo anoloanao zany ireo devoly nanakatsakana anao tsy afahanao mandroso hatramin'izay tsy atonga anao any amin'ilay anjara notendren'Andriamanitra ao anao na mitanjon'Andriamanitra amin'ny fiainanao hiala zany sakatsakana rehetrarehetra izany toy izy ao hoe irosony dianao ranomasina mena rehetra eo alohanao dia hisaraka anankiroa zany dia hoentin'Andriamanitra any amin'ny anjara voatendry ianao ho any amin'ny tanjon'Andriamanitra faratapony ianao azonao tsara ve nytoroteny androany maraina ho fafay ho an'Andriamanitra hoe ny tananao andeha arytsika hitsangantsika aitsika moa lera hoe maniry mafy anao fanahy masina milanao foanafoana milanao mandavataona aitsika ve zany ay aloha ry hitsangana antsika dia ataontsika le hira ry aoka hifantoka tsara efa afaka mivavaka moramora santy ianao dia le tonombavaka nomeko anao teo tonga dia fampiaro santy aza mieniny feo ny vavaka ny olo-kafa raha vaovao ianao tonga eto dia aza miteny hoe karaha oatra miteny daholo izy rehetrarehetra tsy maintsy miresaka ianao satria izay natao hoe mivavaka miatso an'Andriamanitra miresaka amin'Andriamanitra ianao tenanao mihitsy ny tian'Andriamanitra hivavaka aminy ny feonao mihitsy ny tian'Andriamanitra horeha amin'ity androany ity atolony an'Andriamanitra ny fiainantsika rehetra maniry mafy ianao fanahy masina misaotranao zay tompo Andriamanitra ny amin'ny fampianarana teto matoika fa ny fanahinao masina mamangy anay misaotranao zay tompo fa nametraka anay teto ambony ty tany ity ianao ho amin'ny tanjonanao ho fiderananao ny fisinay ho fankalazananao ho fanomezana voninahitra ny anaranao masina mamindafo aminay ianao Andriamanitra angatanainao mba tena hitondra anay ho amin'izany tanjonao faratapony izany arovy izay feno ny fahasoavanao zay mba hijoro tsara arovy amin'ny telila arovy amin'ireo fakam-panay samihafa Shampatedi bakaskala papa para shampatedi papa papa aoka tena niry mafy an'Andriamanitra ianao manatona an'Andriamanitra fa izy mitondra anao amin'ny anjara voatendrinao maniry mafy anao fanahy masino manatreana ianao maniry mafy anao fanahy masino manatreana hany tsy vita ny herina na ny tanjaka na ny volanay ny fiainanay tsy vita ny herina na ny tanjaka na ny volanay ny fiainanay fa milanao afonafoana milanao mandavataona faray masino milanao atrany raha mbola tany tony tany fanay masino mafy anao fanay masino manatreana ianao maniry mafy anao fanahy masino manatreana hany tsy vita ny herina na ny tanjaka na ny volanay
ny fiainana tsy vitangerina na ny tanjaka na ny volana ny fiainana fa milanao fonafona milanao mandavataona fanay masino fa milanao atrany rambola tany tjony tany fanay masino milanao fonafona milanao mandavataona fanay masino fa milanao atrany rambola tany tjony tany fanay masino tsangano tanatsika rehetra zany tsangano tanatsika rehetra teo ka ekipiny masonao inoy ny zavatra ambarako aminao fa manana hoavikoavanao anao feny voninahitra ho anao Andriamanitra misy tanjon'Andriamanitra lehibe anjara voatendry efa nanendren'Andriamanitra anao na dia mbola tsy nisy nyfandrenan'izao tontolo izao dia efa noforon'Andriamanitra ao anao zany tanan'Andriamanitra tsy tohany hitondranao amin'izany toerana izany tian'Andriamanitra ianao hanatona azy tahaka ny Jabeza mangatany fitahina ianao mangatany heriny mangatany fiarovany mangatany fahasoavany ho voaro amin'ireo fakam-panahy maro samihafa ianao samy mivavaka mafy aritsika rehetra tsy manana fotoana lavitsika fa 10 minitra ihany kanefa dia hararoty tena hivavahanao amin'ny fonao rehetra raha azo atao dia ataovy mafy mihitsy ny vavaka aza menatra ny eo akaikinao aza menatra ny eo akaikinao raha hivavaka faoka tena hivavaka amin'ny fonao rehetra ianao aoka tena fe fanoratena ao an'Andriamanitra mamindrafo Andriamanitra mamindrafo amin'izao fiangonana izao misaotranao zay satria tsampanay fa misy antony lehibe misy dikany lehibe namoronanao anahy nametrahanao anay eto ambony ity tany ity manana anjara voatendry ho anay ianao tanjona lehibe eo amin'ny fiainana ianao natao fiderananao zay natao fankalazany ny anaranao zay ry tompo Andriamanitra mangataka aminao ahatsotray ny tananao lay tananao nanafaka ny Davida tany ampiandrasan'ondrika nitondra azo lasa mpanjaka lay tananao mahery zay nanafaka ny Josefa tao am-ponja ka natonga azo lasa prime ministre tao Egypta lay tananao nanandratra andreo mpanomponao maro tao amin'ny Baiboly nanafaka azy tamin'ny toerana ratsika nitondra azy tamin'ny toerana tsaratsara kokoa angatahanay zany tananao zany hitsotra mahery eto hitsotra amin'ny tsirairay avy isambatan'olona ho tsapany olona ny herinao ho tsapany olona ny famanginao ty andro androany ity dia fotoana famangin'Andriamanitra anay fanay masinao milanao mangetaetanao zay miasay eto amin'ity toerana tianao miasay eto amin'ity toerana tianao vangeo ny fiangonana tovy mafy tsara ny vavaka dia raiso ny fanay masina raiso ny herin'Andriamanitra tanin'Andriamanitra hitsotra eo aminao oraskade di barashala baba barashama de di baba baba bobobobobo de di batatatala la skalia papa paskamama poskade di barashaba de di bakaskalia papa papa orashaba aoko feny fanolorateny mangata amin'Andriamanitra ianao fa vonina hatrany ianao andeha amin'izay tondran'Andriamanitra anao vonina hatrany ianao andeha amin'izay tondran'Andriamanitra anao hanaiky sy atoky azy ianao amin'izay rehetra hitondrany ianao satria tsy hitondranao ho any amin'ny loza izy fa hitondranao amin'ny fiadanana hitondranao ho any amin'ny tanjony faratapiny izy manake azy matoky azy
Bobo di patatata skekeke di bashamba papa. Fanay masna mesa. Ora shabata di bakaskalia mama shama. Amin'ny anaran'i Jesosy, ireo fanaratsy izay manakatsakana ny olona tsy amtanjon'Andriamanitra, miala amin'ity fiangonana ity, miala amin'ny tsirairay avy isam-batan'olona. Roay ihany dia voly izay maneligelina anao, manakatsakana ny lalanao, tsy amtanjon'Andriamanitra. Roay. Rehefa naratsy paralysé anao, tsy afahanao mandroso, didiko iala, didina iala amin'ny anaran'i Jesosy. Samy mandroaka aloha tsika rehetra, samy mandroaka. Aza varina, hatrany amin'ny farany ihany. Roay rehefa naratsy, manembatsembana ny dianao, rehefa na amin'ny famisaviana, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa nampanimba fiainana, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy majanona. Miala amin'ity toerana ity, miala, mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Atsangano ambony amin'izay ny tananao anankiroa, dia akitoy ny masonao tsy miteny tsontsika. Ameo lalana ivoany izy andianana. Rehefa na ratsy rehetra nirahana mba hanimba ny fiainanao, fa na famisaviana nirahana hanapotika ny fiainanao, amin'izao ora izao dia tsy ajanona eto amin'ity toerana ity. Ivoaka aminao zany, hiala aminao zany. Tsy mahazo manery anao, tsy miparalysé anao tsony. Didiko ivoaka, miala ianao ny fanaratsy, mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Haingana mandiana, resy anao androany, miala amin'ny lalandreo olona ireo, miala, mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Mandroaka ny fanany famisaviana iala. Le voniko amin'ny ran'i Jesosy izany, le vonina amin'ny ran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Raisotrany ny fanafana, fa manafaka anao Andriamanitra. Tsy ajanona eo aminao ny fanamaloto androany. Raha lalina ny ray no nidirany, dia lalina fito kosa. Mihoatra lavitra noho izany, no tsy maintsy ivoahany. Amin'izao ora itenenako izao, tsy manana safidy afa-tsy ny mandeha, ianao Satana. Amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Tsakanao amin'izay ny tananao, ampizany masonao. Misy ten'Andriamanitra zay ny amin'ny ohabolana 7:20 hoe: ny lalan'ny marina dia tahaka ny fipoakin'ny andro mandraina, izay mihamazava mandrapita tao vonan'ny andro. Ny lohan'izany ten'Andriamanitra zany ianao, natsapanao trananjavozavo foana ary ny fiainanao hatramin'izay, dia hihamazava izy io. So apetrak'Andriamanitra raha tsy tahakan'ireny masoandro mipoaka amin'ny atoandro be nanary reny ny fiainanao, mety tsara. Aza mino ianao hoe ratsy ny fiainanao, tsy miaratsy zany io rahalahy, tsy miaratsy zany io ranabavy. Aza mandraiky ampitahoriny devoly, fa ambarako aminao androany, miatsara, me misy voninahitra, me mitombo fahasoavana. Atsakanao ambony tsara ny tanao dia samy misaotra an'Andriamanitra tsika. Misaorany amin'ny ran'i Jesosy, misaotrany amin'ny famonjena, satria raha tsy niany famonjena tsy natsapan'izany tsika rehetra. Samy misaotra, samy makasitraka an'Andriamanitra tsika rehetra. Misaotra Jesosy io, mino voninahitra mandrakizay ianao. Amen. Samy miara makatoerantsika isika.